Sosialin'ny mponina indray kosa Nanatanteraka fitokonana tetsy amin'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany ireo mpamaky vato maro avy amina kariera maromaro teto an-drenivohitra antony zany tsy fahafahan'izy ireo ary tsy nahazoan'izy ireo ihany koa lalana Nanatanteraka ny asany. Nanatanteraka fitokonana fanerana ireo mpiasa amin'ny kariera na ny mpamaky vato ny amin'ny fitakian'izy ireo ny tokony hamerenana indray ny fahazon-dalana mampiasa vanja mipoaka sy mitevoka. Nanomboka ny volana Jiona 2024 ny tsy nahazo fahafahana ny kariera rehefa nipetraka ny lalàna izay mamaritra ny tokony hanaovana fanadihadiana ny voka-dratsy aterak'izany amin'ny tontolo iainana. Nanomboka teo ihany koa anefa no niseho ny olana ho an'ireo mpiasa ny kariera. Olana aminay zany dia sy ny fanomezana autorisation ara-dalànanay amin'ny fanapoana vato hahafahanay miasa mahampita safivelomanay zay fotsiny sokafy ny autorisation d'explosif aza elingelen'ny environnement meonay ny zonay hahafahanay miasa fa lalim-bata loatra efa antranay nandritran'izay telo taona sy mezana araka ny tenin'ny commune aloha dia resaka